Vaovao mahakasika ny paositra malagasy indray no raha tsika amin'ity vaovao manaraka ity tamin'ny taona 2016 no nikatso ny fifanakalozana teo amin'ny paositra frantsay sy ny paositry ny fanjakana malagasy noho ny adidiny ara-politika nisy tamin'ny noho ny odidina ara-politika nisy tamin'izany miakatra ny lentan'ny paositra eto amintsika antony niverena ny fiara-miasa indray amin'izao fotoana hiara-iasa amin'ny fahatseranana tsy ho ela ihany koa ity orinasa mpanjakana ity araka ny fanazavana entin'ny tale jeneraly. Io agrément io zany dia fomba anankiray ahafahanay afaka mandeha maka ny entana ireo mpanjafanay any an-trano misy zareo, manamora sy manatsara ny fandraisana amin'ny mpanjifa ary indrindra mampiditra ihany koa vola ho an'ny fanjakana satria io resaka commissionnaire en douane io dia fanaovana ny asan'ny douane amin'ny antsipria. Tsy isy intsony zany hoe vola azo eritrereto hoe tsy ho tafiditra fa tena ho tafiditra zato tranjato any anaty fitafim-bola fanjakana ny recette-ny douane izay takinay amin'ny alalan'ny